Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino Islam. Mitambatra amin'ity androany ity ny fotoana anankitelo hamalia ny Allah subhanahu wa ta'ala ny doa izay ataontsika. Voalohany amin'izany, atsika ao anatin'ny volana masina Dhul-Hijja, indrindra 10 andro voalohany izay 10 andro manana ny maizy azy ary 10 andro lehibe sy tsara indrindra eto ambony tany. Faharoa, atsika dia ao anatin'ny andro Zuma, andro lehibe ihany koa ary andro masina eo anatren'ny finoana Islam, ary misy ora anankiray izay amaliny Allah ny hataka izay ataontsika avy hatrany, ary izany dia amin'izao fotoana izao aorian'ny salat al-asri mandra-pahatongavany salat al-maghrib. Ny fotoana fahatelo dia atsika ao anatin'ny fifehezana. Tadidio tsara Papaminany sallallahu alaihi wasallam ny teny amin'ny hadis manao hoe was-saim 'inda fitrihi da'watun la turad. Ary mpifehivava rehefa eo ampamahana ny fifehezana na eo ampanaovana an'izany fifehezana izany, rehefa mangataka amin'ny Allah dia hovaliany Allah avy hatrany fa tsy miverina tanapolo izany olona izany. Noho izany ity andro ity dia andro spesialy eo anatreny Allah. Ao anatin'ny 10 voalohany amin'ny volana Dhul-Hijja, mbola andro Zuma ary eo anelanelany ny salat asr sy maghrib ary eo ampanaovana fifehezana itsika. Noho izany azadiny manokana fotoana 10 minitra, 15 minitra mialohan'ny filentea amin'ny masoandro na mialohan'ny anaovanao iftary, fa wallahi al-azim Allah subhanahu wa ta'ala hamaly ny etaetaponao, Allah subhanahu wa ta'ala hamaly ny fanirianao, ary Allah subhanahu wa ta'ala anatanteraka ny nofinofinao. Ka metezatsika ho isan'ireo mpitalao matetika amin'ny Allah, indrindra amin'ny andro spesialy tahaka nyity androany izay tambarany fotoana anankitelo possible be ny avoavaly ny doantsika. Ka paritao any amin'ny olona rehetra, aparitao amin'ny havanao, aparitao amin'ny namanao, angamba izy ireo samy hitalao amin'ny Allah, ary ataova ao anatin'ny programa ny doanao ihany koa, mba ho isan'ireo olona hanao hajj sy umra mialohan'ny ahafatesanao eto ambony tany. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.